Sehatra toekarena kosa no anoizatsika ny fampalalam-baovao taorina ny ampahambona voalohany izay noentin'ny banky iray isam-pirenena no anan'ny Madagasikara dia fantatra fa tsy ho ela intsony dia evoaka ny ampaham-bola faharoa amin'ilay iray faingo 3 miliara dolara izay nampanantenainy. Sehatra samaro moa no ampiasana izany vola izany mba hampandrosoana ny Madagasikara. Tamin'ny fampanantenana iray faingo 3 miliara dolara nambaran'ny banky iray isam-pirenena nandritry ny dinika ianarana tamin'ny mpamatsy vola tany Paris ny 500 tapitrisa dolara no efa narotsaka ary nampiasaina teto Madagasikara. Laza fa itoy ny fanohanana entin'ny banky iray isam-pirenena iadina amin'ny fahantrano ary ato ato dia isy ny ampaham-bola ivoaka ho entina nohanana ny tetikasa momba ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny fampianarana araka ny engagé à fournir, à investir, je dirais, 1,3 milliard de dollars à Madagascar sur 5 ans. Nous avons maintenant nous avons établi notre cadre de partenariat avec Madagascar. C'est un document qui formalise en quelque sorte la façon dont ces fonds vont être investis et alloués dans les années qui viennent. Ny maraina teo no niraisin'ny ministra ny rarambahiny malagasy Rabarinjaka Henry ny solitenan'ny banky iray isam-pirenena no resahana nandritry ny dinika ny momba ny fiaramiasa. Tsara be ny fiaramiasa miaraka amin'ny banque mondiale zany tena andrasana tonga zany le izy dia tena eo amin'le tena asa mietraiky amin'ny fiainam-pirenena 1,3 milliard ny engagement ny banque mondiale tamin'iny rehefa 250 millions de dollars sahady zany nanomboka tamin'ny décembre no efa investi amin'ny économie malagasy. Hitantsika amin'izany fa tonga dia asa mivantana tonga dia hita no fiaramiasa miaraka amin'ireny partenaire tena goavana sy lehibe ilain'ny vahoaka malagasy. Asa fampandrosoana fijerevana ireo izay tena tokony hiala amin'ny fahasahiranana zany dia anisan'ny atao hoe le politika entin'ny filohan'ny republika. Hitantsika amin'ireny ny asa izay efa vita, ny asa izay mbola ho atao ilaina sy matotra izany fiaramiasa. Taoriny solitenan'ny banky iray isam-pirenena dia ny ambassadorny Maurice no niraisiny lehibe ny diplomasia malagasy Henri Rabarinjaka teny amin'ny birao fiasany teny Anosy.